Mampitombona ho aminareo mandrakariva ny ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra raisy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Hivavaka isika. Andriamanitra rainay be fitiavana be indra fofo, ilay Andriamanitra tompony hery sy ny voninahitra, ilay Andriamanitra mendrika hoderaina, ilay Andriamanitra tompony izao rehetra izao hatramin'ny voalohany sy ankehitriny ary ho mandrakizay. Indreny hafalian'ny fonay midera sy mankalaza manome voninahitra anao. Indre izao herinandro vaovao menao anay izao kanefa herinandro koa farany amin'ity taona 2024 ity. Hiariariany ny voninahitra sy ny fahalebiazanao izay tsy hainay refesina ary tsy hay tohaina raha teo. Misaotra anao izay tompony amin'izany rehetra izany. Ary misaotra anao koa mbola manolotra aminay mandrakariva ny teninao, ilay teny fiainana, teny sakafo ho an'ny nofo mampanahy, ilay teny mitari-dalana anay. Ankehitriny ary Andriamanitra dia tario amin'ny alalan'ny fanainao masina ny teny izay hovakiana sy horenesinay amin'ity andro anio ity. Amin'ny anaranao mpamonjy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Ny filazantsara araka ny Matthieu 4, ny 12 hatramin'ny 17 no mofinaina voalahatra ho antsika anio ry havako. Matthieu 4, 12 hatramin'ny 17. Vakiana amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: ary noho ny renin'i Jesosy fa efa voasambotra Jaona, dia lasa nakany Galilea izy, ary noho ny ala tany Nazareta izy dia nakany Kapernaomy, izay ao amoron-dranomasina, ao amin'ny zaratanin'ny Zebulona sy Naftalia, ka noho ny natao izy, mba ahatanteraka izay nampilazaina ny Isaia mpaminany hoe: ny tanin'ny Zebulona sy ny tanin'ny Naftalia, ao amin'ny tany ranomasina, tany amoron-dranomasina, any andafon'ny Jordana, Galilea, tanin'ny Jentilisa. Ny olona izay nitoetra tao amin'ny maizina dia nahita mazava lehibe, ary izay nitoetra tao amin'ny tany aloko ny fahafatesana no niposahany fahazavana. Ary tamin'izany andro izany dia nanomboka ny toriteny Jesosy ka nanao hoe: mibeba ianareo, fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Ray Masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ravako malala ao amin'ny Tompo, ity mofinaina anio ity dia mampiseho amintsika ny fanombohan'ny asa izay nataon'i Jesosy Kristy. Ary Jesosy Kristy avy notokanana, natao batisa, avy nisedra ny fakapanahan'ny Satana, hanomboka ny asany, izany no tazantsika eto. Zavatra telo ry havako no andeha ho jerentsika mahakasika an'i Jesosy Kristy eto amin'ity mofinaina ity. Voalohany, i Jesosy Kristy, ilay Mesia mamelona fanantenana. Jesosy Kristy ilay Mesia mamelona fanantenana. Ny fahafantarantsika rehetra ry havako tamin'ny andron'ny Heroda mpanjaka, ilay Heroda lehibe, ilay Heroda masika liandra, no nisamborana any Jaona mpanao batisa. Natao tao an-tranomaizina i Jaona, nihevitra ny rehetra fa tapitra teo ny lalan'ny filazantsara, satria ilay mpitory filazantsara kalaza Jaona mpanao batisa no samborina, ary haitsika tsara ny nefaran'izany fa dia nefara tamin'ny fanapahan'i Heroda ny lohan'i Jaona mihitsy aza izany. Eo anatrehan'izany fahatapahan'ny fitoriana izany, eo anatrehan'izany
faran'izay heverina ho lalan'ny filazany tsara izany no mipoitra Jesosy Kristy amelona fanantenana. Indro Jesosy Kristy no nanohy ny asany Jaona mpanao batisa, nanatanteraka ny fitoriana ny filazany tsara, nanatanteraka ny fandimbiasana ny asany Jaona mpanao batisa. Arak'izany dia azo tenena fa tsy maty momoka ny asa izay nataon'ny Jaona fa ny hitantsika eto ary dia tao amin'i Jesosy no tanteraka ny asa rehetra izay notorian'i Jaona. Ry havako malala, miariary ilay Jesosy, ilay Mesia mamelona fanantenana, Jesosy ilay manaisitra ny famoizam-po, Jesosy ilay mamelona indray ny manohy indray ny lalana izay nitsahatra. Ary ho antsika ihany koa izay mahatsiaro fa tapidalakale tsy mahita ale intsony, ho antsika izay mahatsiaro fa ny farana ny lalana to tsy mahita masoandro miratra, to mahatsiaro fa tsisy masoandro miposaka intsony ho antsika. Io Jesosy lay mamelona fanantenana, io Jesosy lay vonona mandrakariva hanangana hamerina amin'ny laoniny ny fiainantsika. Ary izany indrindra no antony fankalazantsika ny Noely, ahitantsika taratra n'ilay Jesosy manarina ny fiainantsika, ahitantsika ny Jesosy lay fanantenana vaovao ho an'ny fiainantsika. I Jesosy mantsy lay Mesia mamelona fanantenana. Fa hitantsika ihany koa ry havako malala amin'ny tapany faharoa amin'ity mofonaina ity, ilay Jesosy Kristy ilay Mesia mitondra fahazavana. Jesosy Kristy ilay Mesia mitondra fahazavana. Hitantsika eto fa raha vao nanomboka ny asany Jesosy Kristy dia nandeha nakany Kapernaoma izy, Kapernaoma izay ao anatin'ny zaratany ny Zebulona sy Naftali, izay tena raha ny marina dia tena faritany jiosy mihitsy izany. Kanefa noho ny fanjanahana nahazo ny jiosy tamin'ny fotoan'andro dia zary lasa zaratany ny jentilisa, nobodon'ny jentilisa izaratany io ka lasa tany aizina mihitsy aza. Ao anatin'izany aizina izany indrindra indro Jesosy Kristy no mipoitra mitondra fahazavana indray ho an'ny tany Kapernaoma, ho an'ny zaratany Naftali sy Zebulona, manaisitra ny maizina ary dia mitondra fahazavana. Izany no voalaza eto manao hoe ny olona izay mitoetra tao amin'ny maizina dia mahita mazava lehibe, ary izay mitoetra tao amin'ny aloko ny fahafatesana no ny mpisahany fahazavana. Ny antondian'i Jesosy Kristy ety amin'izao tontolo izao ry havako malala dia hitondra famirapiratana sy fahazavana ho an'izao tontolo izao. Anaisitra izay ao anaty aizina ho amin'ny mazava, anaisitra izay ao anaty fahafatesana ho amin'ny fiainana, anaisitra izay rehetra ao anatin'ny fahotana ho amin'ny famonjena. Izany no antony Jesosy mitondra fahazavana eo amin'ny fiainantsika. Ilay efa niteny fa izao ny fahazavana izao tontolo izao. Ry havako malala, azo lazaina fa taona maizina ho antsika ny taona 2024, taona izay nitondrana ny mangidy, taona izay ny famahofamohon'ny fiainana, taona izay nampikatso ny sehatra fiariana sy ny sehatra maro teo amin'ny fiainantsika. Eo anatin'izany aizina izany indrindra amin'izao farany taona izao no indro mitondra ny mazava ho antsika ilay Jesosy Kristy Mesia, ilay Jesosy Kristy fahazavana izao tontolo izao. Fa ny zavatra farany
Fahatelo hitantsika amin'ity tenin'Andriamanitra ity ihany dia tazantsika eto ilay Jesoa Kristy, ilay Mesia miantso fibebahana. Jesoa Kristy ilay Mesia miantso fibebahana. Hoy izy, hoy ny voalaza eo amin'ny 7:12 manao hoe: ary tamin'izany andro rany dia nanomboka nitoro-teny Jesoa ka nanao hoe: mibebaha ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Mibebaha ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Midika izany fa indro i Jesoa manatanteraka ny antson'ny fibebahana izay efa natomboka Jaona tamin'ny fotoan'andro ary nanehoany tamin'ny endrika hita maso tamin'ny alalan'ny batisan'ny fibebahana. Arak'izany ny antondian'i Jesoa Kristy ety amin'izao tontolo izao dia ny hitaonan'ny olona hibebaka, hitaonan'ny olona hiala amin'ny fahotana, hitaonan'ny olona hiverina indray amin'Andriamanitra. Ny hahatongan'ny olona ho afaka hiatrika amin'ny fanjakan'ny lanitra mantsy ry havako no tanjon'Andriamanitra, koa dia nirahany ny zanany Jesoa Kristy ilay Mesia hitory fibebahana ho an'ny olona rehetra. Ny hanaisitra ny olona ao anatin'ny fahotana no tanjon'Andriamanitra, satria tsy misy fon'Andriamanitra ho very isika na dia iray aza. Koa dia nirahany ny zanany hiantso fibebahana, hitory fibebahana ho amin'izao tontolo izao, hanaisitra ny olona amin'ny fahotana. Ry havako malala ao amin'ny Tompo, mandrakariva ny vanim-potoana ny faran'ny taona tahaka izao, vanim-potoana fanaovam-pety, vanim-potoana filibana, vanim-potoana anadinon'olona an'Andriamanitra azy. Tena azo lazaina fa vanim-potoana mampahalavitra ny olona amin'Andriamanitra mihitsy ny vanim-potoana tahaka izao, ka dia anaovan'ny olona izay dalin'ny kibony sy dalin'ny fony, anaovan'ny olona izay tiany amin'ny rendrarendra maro samihafa. Eo indrindra no miantso antsika Jesoa, miantso antsika ho amin'ny fibebahana, miantso antsika ho amin'ny fiverenana amin'izy Andriamanitra indray, miantso antsika Andriamanitra hibebaka, miantso antsika hampitsahatra ny fanao ratsy tsika rehetra, miantso antsika tsy handeha amin'izay fiheveran'ny fontsika sy ny fiheveran'ny tenantsika. Misy nefa matipaika, matilamina mihitsy ny amin'ny fandaharam-potoana samihafa izay atao amin'izao faran'ny taona ny taom-baovao izao, kanefa misy amin'izy ireny tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Izany no iantsony Jesoa Kristy amintsika manao hoe: mibebaha ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Ny tanjon'Andriamanitra ry havako dia ny hiainantsika miaraka aminy ao amin'izany fanjakan'ny lanitra izany, andehanantsika araka ny sitrapony, koa dia antsony hiverina ho amin'ny fibebahana isika. Miariary ao amin'ny mofinaina ny vakintsika teo ary arak'izany, ilay Jesoa Kristy Mesia, ilay Mesia izay tsy mandiso fanantenana, ilay Mesia izay mitondra rivo-baovao, ilay Mesia izay mitondra fiainana vaovao ho an'ny mpanaradia azy rehetra. Koa andeha ary ankehitriny hiaino ny feon'i Jesoa, ilay miantso antsika hiverina ao aminy, hiaina ao amin'izy Jesoa Kristy indray. Dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra, ao amintsika kosa izany tenin'Andriamanitra izany. Amen. Hivavaka isika. Andriamanitra rainay masina sy tsara indrindro, Andriamanitra izay tianay amin'ny fonay rehetra sy ny sainay rehetra ianao, Andriamanitra izay isaoranay manokana ny amin'ny fitiavana izay nanekenao ety amin'izao tontolo izao, hamelona fanantenana izao tontolo izao, hitondra ny fahazavana amin'izao tontolo izao, hanaisitra ny aizina amin'izao tontolo izao, ary mahatsiaro nahazo anjara manokana amin'izany izahay. Fa
tianay mandrakariva ny mivavaka ao amin'ireo mpiarabelona aminay, ireo izay tsy mahatsiaranao Andriamanitra, ireo izay variana sy sondriana amin'izay fiainana ety an-tany. Antsoina ho amin'ny fibebahana ary ampaherezo ny fiangonanao hijoro mandrakariva ho amin'izany. Tompo, raha sitrakao vangio manokana ny isan-tokantrano, ny sambatan'olona amin'ny fankalazana ny faran'ny taona sy ny taona vaovao, mba ho afaka mifaly araka ny sitraponao, afaka mifaly araka ny fandaminanao Andriamanitra, ny fiangonana, ny zanakao Andriamanitra, ny kristianina, mba tsy hanao intsony ny fanaon'izao tontolo izao. Dia ataonay amin'ny fahatokianay hanao Andriamanitra ny vavaka izany, ho anao ny dera sy ny laza ny voninahitra, Andriamanitra ray, Zanaka, Fanahy Masina. Amen.